ho antsika vahoaka Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International. Ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria Miakatra. Fotoana iray goavana izay iandrasantsika n'ilay hoe sekoly fitahina. Sekoly ny fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoavon'ny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Deutéronome toko voalohany andininy fahenina manao hoe Jehovah Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe aoko zay ny itoeranareo amin'ity tendrombohitra ity. Ahoana hony? Aoko zay ny itoeranareo amin'ity tendrombohitra ity. Mihodina ianareo dia mandehana ka makanesy any amin'ny tany avonan'ny Amorita sy any amin'izay rehetra eo akaikiny, dia any amin'ny tany ay sy ny tany avona sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina, dia any amin'ny tany Kananita sy ny any Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Indro efa natolotro eo an-tananareo ny tany, idiro ka lovao ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo, tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, omena azy sy ny taranany mandimby azy. Amen. Marka toko 7. Marka toko 7. Andininy faharoa. Ary noho ny afaka ienemana, Jesosy dia nakany Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy niakatra ao tendrombohitra avo anankiray, dia niova tarehy teo anatreny izy, ary ny fitafiny niova nanela-tselatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mahafotsy toy izany. Ary Elia sy Mosesy nisy eo taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe Rabi, tsara raha mitoetra eto sika, ary ao ka hanao lay telo eto izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ny anankiray ho an'i Elia. Fa tsy fatany izay avaliny satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarona azy, ary dia nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalako, izy no henoy. Ary niaraka tamin'izay dia nijery manodidina izy ireo, dia tsy nisy hita n'intsony na iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Halleluja. Hoya teo hoe ny fampianarana androany dia tonga nao olona anankiray izy fetraikany amin'ny manodidina anao. Izy fetraikany amin'ny manodidina anao. Mba saika an-tany izy nefa mba mamonjy fitombavaka eto foana matetitetika, mety ho talata, alatsinainy, sabotsy na andavanandro, fa mba efa matetitetika ianao zay namonjy fitombavaka teto, tsangany ny tanany, tsangany ny tanany.
dinny tanana ary izy ny tsy mbola matetitetika mety mbola vao indray mandeha indroa intelo atsangana ny tanany indray mandeha indroa intelo atsangana iza tsara izy nefa mba matetitetika atsangana tsara ny tanany izy teo halleloja asivitehaka mafy zany raha lasana baba malala manana programma tsara ho atsika Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia manana programma tsara ho anao Andriamanitra. Raha mijery ity Deutéronome atoko voalohany ity tsika dia ny programma n'Andriamanitra ho anao dia tadidio tsy ho anao fotsiny fa ny programma n'Andriamanitra ho anao dia ianao ho tonga fitahina ho an'ny manodidina anao, ho tonga fitahina ho amin'ny fianakavianao, ho tonga fitahina ho amin'ny firenenao, ary ho tonga fitahina tany ampitany ranomasina rehetrarehetra. Ny programma n'Andriamanitra ho anao dia tsy ny amany olanao fotsiny, tsy ny hitahanao arabola fotsiny, tsy ny amerina ny vadinao fotsiny, tsy hanasitrana ny aretim-bavoninao io fotsiny, tsy izay ny programma n'Andriamanitra ho anao. Fa ny programma n'Andriamanitra ho anao dia ho sitranina ianao, ho tahina ianao, dia tsy vitany hoe ho tahina fotsiny ianao, ho tonga fitahina ho amin'ny fianakavianao ianao, ho tonga fitahina ho amin'ny hafa ianao, ho tonga fitahina ho amin'ny Madagasikara ianao. Izy fiantraikany eo amin'ny manodidina anao ny fisianao. Amen. Mila eno tsara, mila takatao zany programma n'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany. Ny tsy fahafantarany olona ny programma n'Andriamanitra, ny vision n'Andriamanitra momba anao dia izao ahatonga anao hikatony. Fa raha ho fantatrao ny programma n'Andriamanitra momba anao, hivelatra amin'izay ianao manomboka androany, hivelatra ianao manomboka androany. Amen. Hoy Jesosy indray andro, izaho izy no voaloboka ary ianareo ny sampana. Ny sampana rehetra izay tsy mamoa dia ho esorina rokapaina dia ho atsipy any anaty afo. Ny zavatra tiany Jesosy ho tenena amin'izay dia izao, ianao dia tahaka ny voaloboka. Halleluja. Tahaka ny voaloboka, ary voaloboka misy voniny. Amen. Misy voniny. Andriamanitra dia mitady olona mamoa ary misy voniny. Mitovy ihany ny voaloboka anankiray, voaloboka anankiray izay mamoa tsara, voaloboka anankiray izay masaka tsara ary tena atao hoe vokatra tsara, izay mipetraka fotsiny ambony latabatra ary tsisy mpihinana, sy ny voaloboka anankiray plastika mitovy ihany. Ny voaloboka anankiray tena mamokatra tsara ary tena tsara nefa tsy azo hohanina, sy ny voaloboka anankiray plastika mitovy ihany. Azonareo ve zany resako zany? Ianao tsy voaloboka plastika fa tena miray amin'ny sampana tanteraka ianao voalaza Baiboly. Misy ilan'Andriamanitra anao raha lasana bavy malala. Amen. Ny fandehan'ity tantara ity dia izao, eto amin'ny Deutéronome atoko voalohany andininy fahenina hoy izy. Averiko indray mandeha. Jehovah Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe, aoka izay ny toeranareo amin'ity tendrombohitra ity. Ahoana hony? Mihodina ianareo dia mandehana ka makanesa any amin'ny tany avonany Amorita, sy any amin'izay rehetra eo akaikiny, dia any amin'ny tany Aizy, tany avona, sy ny tany lemaka amorontsiraka, sy ny tany atsimo, sy ny amoron-dranomasina, sy ny any amin'ny tany Kananita, sy ny Libanona, ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Indro efa natolotro eo anoloanareo ny tany, idiro kalovao. Amen. Idiro kalovao ny tany
izay efa nianianan'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo taminareo. Amen. Misy tendrombohitra anankiray atao hoe tendrombohitra Horeba. Tendrombohitra izy hoe tao amin'ny tendrombohitra Horeba io dia zao tao no nisehoan'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tao no nahitan'ny zanak'Israely ny famirapiratana tao amin'ny tendrombohitra Horeba io no nitenenan'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely. Tao amin'ny tendrombohitra Horeba no natsapan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy amainina zany. Natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra tao izy. Natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra tao izy. Tao amin'ny tendrombohitra Horeba io no nandraisan'ny karazana teny fikasana, nandraisan'ny fahasoavana, nandraisan'ny karazana didy avy amin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Horeba. Raha tsorona dia hoe tendrombohitra nafinaritra, tendrombohitra misy mifanatrehan'Andriamanitra, tendrombohitra nandraisan'izy ireo fampianarana goavana avy amin'Andriamanitra. Teo amin'ny tendrombohitra io no nionany tamin'Andriamanitra. Nefa indray andro tonga ny tenin'i Jehovah. Aoka izay ny toeranareo eto, aoka izay ny hijanonanareo eto Horeba. Mandehana amin'izay miala eto ianareo, mandehana matany amin'ny tany Amorita, makanesany amin'ny tany Kanana, makanesany amin'ny tany amoron-dranomasina, any akaiky ny olony Eufrata, makanesanareo any amin'ny tany Kananita. Efa nomeko anareo ny tany, andana Idiro, andana Lovao, omeko anareo izany tanàna izany. Mela eto Horeba eto ianareo. Ataovy amainina zany. Raha lasena bavy malala, tonga ny fotoana, eno tsara izao, tonga ny fotoana ampietsehan'Andriamanitra aminao amin'izay raha mety ianao. Ampietsika anao Andriamanitra raha mety ianao. Hoy hoe ampietsika anao Andriamanitra. Ilaina ny fanatrehan'Andriamanitra tao Horeba. Ilaina ny nian'ny feon'Andriamanitra tao Horeba. Ny tendrombohitra tao Horeba dia tendrombohitra ny fahamasinana izay nirahana tamin'Andriamanitra. Kanefa hoy Jehovah, mandehana amin'izay miala eto, miala eto Horeba, mandehana makany amin'ny tany Kanana, makany amin'ny tany Amorita, miainga amin'izay ianareo. Misy tanàna, misy tany izay efa napanatenako fahomena anareo. Mela eto Horeba ianareo, dia mandehana amin'izay. Idiro zany tanàna izany, alovy ny arena ao, andana mandovany zany tany izany. Amen. Eno irah lahy saina bavy malala, misy fotoana ny atao hoe fahazazana ara-panahy. Misy fetra ny atao hoe fahazazana ara-panahy. Inona moa le fahazazana ara-panahy? Miaino toroteny foana, miaino afatr'Andriamanitra foana, miaino fampianarana foana, tonga mamonjy fotoam-bavaka foana, tonga mamonjy toroteny foana. Mafinaritra iriny tonga eto tendrombohitra Horeba, miaino hira, mideran'Andriamanitra. Fa zady milaza aminareo tsara ny eo tendrombohitra Horeba, fa ny lehibe indrindra fotoana hitsangananao zao raha lasela bavy malala. Fotoana hitsangananao izao, tsy hoe iaino toroteny foana. Eto dia zao misy toroteny foana manomboka alahady, fidirana indroa, misy ny alatsinainy, misy ny talata, misy ny alarobia. Latsinainy manomboka amin'ny enina, tapitra ny amin'ny enina hatramin'ny fito sasany, miditra ny amin'ny sivy, tapitra ny amin'ny sivy amin'ny 12 eo, dia miditra indray ny amin'ny 12, miditra ny amin'ny 5:00. Misy foana ny fotoam-bavaka eto. Latsinainy, talata, alarobia, lakamisy, zoma, misy sabotsy tontolo andro. Raha lasera bavy, mafinaritra ny miaino toroteny, mafinaritra miaino tenin'Andriamanitra, fa sangitiny zava-doza. Zay zavatra voaray anao tokony mivoaka. Averiko, zay zavatra voaray anao dia tokony mivoaka. Amen. Rehefa manao chargement ianao dia tokony manao déchargement. Amen.
rehefa ny inana ianao dia misy fotoana mila mivoaka raha tsy zany ny tohana. Ary misy mpivavaka efa tratrany fitohanana constipation, voky séminaire, voky tenin'Andriamanitra, voky toroteny, voky fampianarana, latsinainy talatalaribelaka misy zoma miainy foana fa tsy mety mivoaka mihitsy. Ny afarany marary kibo, marary vavony. Hoy Jehova, aok'izay nitoeranareo eto Horeba, mandehana amin'izay. Ianao dia zao raha latsana bavy malala, tsy nateraka ho anao fotsiny. Ianao tsy natao hotahiana, tsy natao iainy toroteny, tsy natao iainy fampianarana fotsiny. Natao hisy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao raha latsana bavy. Averiko, natao hisy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao. Zany no mahatonga mpino ny afarany lasa reraka ara-panahy. Zany no mahatonga mpino sasany lasa marary ara-panahy satria mitohana izy. Ary be da be mpino tratran'izany. Mihainy toroteny foana, mihainy toroteny foana, mihainy voky toroteny fa saingy zao tena olana tsy misy fampiarana. Ahoana hoe? Tsisy fampiarana, tsisy fampiarana. Voky fanahy masina, voky herin'Andriamanitra. Maro amintsika ny tratran'izany. Avy mivavaka eto dia mandeha mody, dia manasa vilia, dia mampiry-trano, dia mamafa trano, dia matoron-dray raha alina, manomana ny rapitsy maraina fa hiveriny eto ndray rapitsy maraina iainy toroteny. Veriny eto ndray dia mivavaka indray dia mihainy toroteny, dia mihainy toroteny dia vita ny toroteny, vita mivavaka tsembotsemboka tsara ery avy mihainy toroteny. Indray fa lasa mody, miandro indray fotoana alarobia satria efa fanaonao ny tonga eto isan'andro. Manomboka eto raha lasana bavy, hisy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao. Amen. Ny vavaka ataonao eto dia tsy hoe eto fotsiny. Zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, miala eto Horeba amin'izay ianareo. Marina fa tao Horeba nisy ny fanatren'Andriamanitra, tao Horeba nisy ny tenin'Andriamanitra, tao Horeba nahitan'izy ireo fa mirapiratana-Andriamanitra, tao Horeba no ny teninan'Andriamanitra azy mivantana. Fa hoy Andriamanitra, mandehana amin'izay, mitety ny tany rehetra, midira any amin'ny lovanao, midira any amin'ny tany izay omenanao. Ny tian'Andriamanitra ho tenenina dia zao: ho ampiasain'Andriamanitra ianao raha mety manomboka androany. Te ampiasanao Andriamanitra manomboka androany. Raha lasana bavy aho hivavaka rehefa avy eo, omen'Andriamanitra ositra manokana ny ianao. Hoy aho hoe omen'Andriamanitra ositra manokana ny ianao. Ity ny tena mampalahelo ry havana. Be da be loatra ny mpivavaka amin'izao fotoana izao. Mpanaraka toroteny, lasa fanina. Ainao moa zany fanina zany? Zay moa le fiteny azy fanina. Fanina. Ainao zany fanina zany? Ohatrany hoe rehefa misy artiste anankiray ohatra, dia misy fanina manaraka azy. Ny dikan'le fanina reo dia ohatrany hoe clubany, ohatrany hoe mpiaradia aminy eny. Dia rehefa mihirahira eo izy le artiste, dia ireo le fanina reo le mandindihy miaraka aminy eo ambany le mba ohatrany hoe mba mampananany reny fanina. Ary be da be ny kristianina lasa fanina ny vahony oloko. Fanina zany hoe mpanaradia. Mpaninona hoe azafady? Mpanaradia, manamaromaro iso fotsiny, dia ohatrany hoe mameno W ao fotsiny. Be da be mihitsy ny olona miresaka amiko. Be da be ny olona miresaka amiko. Pasteur, rehefa miona eny amin'ny dalana eny, tsy mivavaka eto izy. Pasteur, zana tsy tonga any am-piangonanareo ary mpanaraka anao amin'ny télé, arako daholo ny toroteninao amin'ny radio, arako daholo ny toroteninareo any amin'ny télé. Za dia mpanaraka an'ireny toroteny ireny. Ienonao raha lasana bavy. Andriamanitra tsy mitady fanina, tsy mitady fanina, tsy mitady olona mpanaradia, mpihainy toroteniny, tsy
tsy olona mpiainy toroteniny tedaviny fa olona anaraka akatony tenin'Andriamanitra tedaviny, akatony tenin'Andriamanitra ataovy amaniny. Aninona hoe azafady? Andriamanitra tsy mitady fan, tsy mitady club, fa Andriamanitra mitady olona akatony teniny. Misy olona bedabeda zao mpanaraka fandarana amin'ny tele, mpanaraka fandarana amin'ny radio, voky tenin'Andriamanitra, voky fampianarana, nefa tsy mampiantso. Eno zao ny fahatongavanao teto heritaona efa ampisay, fahatongavanao teto enim-bolana efa atonony, fahatongavanao teto 5 taona efa be loatra. Zao ny fotoana ietsehanao amin'izay raha lasana bavy malala. Mila misy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao. Oya hoe mila misy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao. Tsy ho mpiainy toroteny fotsiny. Raha nositran'Andriamanitra ianao rahalahy, dia sitrany ianao zao. Raha sitran'Andriamanitra ianao ranabavy, dia sitrany ianao zao. Ianao zao tsy ianao membre no ilain'Andriamanitra. Ho lasa membre atao amin'ny vaon'ny oloko dia ho mpiainy toroteny eo. Mila misy fiantraikany ianao amin'ny fianakavianao, ao amin'ny mpiray tanàna aminao, amin'ny manodidina anao. Mety aminao ve zany? Rehefa venao mila mangataka hery, rehefa venao mila mangataka ositra ataovy amaniny. Iteny amin'ny tompo ianao androany hoe ampiasao a Jesosy, vonona hetsika amin'izay aho. Ianao zao vanim-potoana farany zao, vanim-potoana farany zao, vanim-potoana iainantsika zao. Ary eo anatin'ny vanim-potoana farany zao dia zao mihetsika daholy ny élément devoly rehetra, mihetsika daholy ny équipe satana rehetra, mihetsika daholy. Misy lehilahy zay hitako any, lehilahy tena lehilahy izy, nivadika sarim-bavy, nivadika sarim-bavy. Fa za dia lazaiko anareo, tany amboalohany ny olona mitsikera azy daholy, zao zao fa zao lasa tian'ny olona, lasa ohatra mahafinaritra ny olona ndray raha miara-makasary aminy. Ary tsy menatra izy mampiseho hoe lehilahy izy fa mivadika vehivavy. Ary ohatra ny te hisintony izy hoe zany zao ny lamody ry tanora, zany zao ny lamody. Ny élément devoly ny équipe en satana tsy menatra zany, ampiseho hoe izany ny tena maizy anay. Fa ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao ohatrany hoe takony, miafiny, tsy fantatry ny olona, mampalahelo kely. Raha lasiana bavy malala, mihetsika ianao manomboka androany, mazava ny tenin'Andriamanitra hoe mialahy eto dia andana mandova ny tany Kanana, ny Amorita, nomeko lovanao zany rehetrarehetra izany. Ny rahan'Andriamanitra ianao ikolonize anjanaka an'izao tontolo zao. Aninona hoe azafady? Zany mihitsy mibaiko n'Andriamanitra eto amin'ny Deutéronome 3 eto. Hoy izy, andininy fafito, mihodina ianareo dia mandehana ka makanesa any amin'ny tany avonany Amorita sy any amin'izay rehetra eo kaiky, dia any amin'ny tany ay sy ny avona sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina, dia any amin'ny tany Kananita sy ny Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia any amin'ny ony Eufrata. Indro efa natolotra eo anoloanareo ny tany. Ahoana hony? Idiriko kalovao. Ahoana hony? Ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo. Idiriko kalovao. Midika an'izany dia zao andana kolonizeo, andana baboy, efa natolotra eo am-pelantananareo. Mila mihetsika nareo, mila mihetsika nareo ataovy amaniny zany. Raha lasana bavy malala, itsika dia mifanitsana amin'ny satana amin'izao fotoana zao, mifanitsana amin'ny devoly. Ny devoly dia mitady ny fomba rehetrarehetra hanababoana ny olona, hanababoana ny olona. Zay tsy azony any amin'ny labera, azony any amin'ny toka. Zay tsy azony any amin'ny toka, azony any amin'ny vehivavy sy ny fitsangajangana.
zay tsy azony any amin'ny vehivavy azony any amin'ny lehilahy, zay tsy azony any amin'ny fitsangatsangana azony amin'ny zay tsy azony any amin'ny korsa soavaly, azony any amin'ny rongondry, zay tsy azony any amin'ny rongondry, azony any amin'ny fisarapanambadiny. Firifiry ny tokantrano amin'izao fotoana izao ny rava mikorotana tsy ahoatsy ahoana. Zay tsy azony amin'izany, azony any amin'ny zavatra maloto isan-karazany. Ary ny mampalahelo tatoato, be da be mivavaka ny variana, be da be ny lazaiko anareo fa tena ny tanora moa indrindra betsaka ny tanora amin'izao fotoana izao ny tena potehany devoly. Ary rehefa azony devoly indray mandeha ao, mandraingirangy mihitsy. Zaho gaga, tena gaga. Iny le baolina kitra farany teo iny miala efa misaotra ny tompony efa vita izy iny hitondra zavatra manahirana amin'ny fiainan'olona maro. Voalohany, nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra iny baolina iny. Fotoana tokony ivavahan'ny olona, tokony itedavany an'Andriamanitra, tokony andolihany amin'ny sivy ora alina, nampisaraka azy tamina. Jerenareo ngera lasena bavy, nareo rehetrarehetra jejatra ny vavaka alohany atory, na andohalika mavita adiny ray na vita adiny ray sasany, ka tratran'iny baolina iny, jereo ngera tafaverina mivavaka tsony ianao amin'izao e. Zary erinao raha mavita 10 minitra fa mangatsika ny ara-pananao, ary eninao tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Jerevo zany zavatra tenen'ny paster zany. Raha navita adiny ray ianao teo aloha ny vavaka, ka tratran'iny baolina iny, jerevo ngera mavita mihoatra amin'ny 10 minitra ianao zao ary tsy manakambara. Mitondra rivotro ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Efa nambarako teto foana zany fa betsaka ny mpino lasa nakalaza mpanao baolina au lieu de tokony akalaza an'Andriamanitra. Tokony akalaza an'Andriamanitra, lasa nakalaza mpanao baolina ny lasa nakalaza iny. Ianona mahay ary nampisaraka anao tamin'Andriamanitra zany. Za dia milaza aminao fa afetsen'ny devoly zany rehetrarehetra izany, afetsen'ny satana zany rehetrarehetra. Betsaka ny ankizivavy, za mino aho fa mba nisy ankizivavy ihany narovan'i Jesosy ny fony tao tanatin'izay. Amen. Fa ny ankizivavy izay tsy tsara fanolora-tena, tsy tsara fanolora-tena, ahoana hoe? Za dia milaza aminao fa be da be mpivavaka tovavy any amin'ny fiangonana maro isan-karazany any, manofy an'ireo mpilalao baolina ireo, ary mitsiriritra vadin'olona. Iverinao fa tsy tetika adiny devoly moa zany. Olona nanana fahamasina-piaina tsara teo anao lasa manana problème ny ara-pananao. Tafasaraka vadin'olona ry mpanao baolina ry tsiriritinao, vadinao lasa adininao. Zany angira lasena bavy, zay tsy azony devoly amin'ny toka, azony devoly amin'izany resaka rehetrarehetra zany, resaka maloto vetaveta. Androany miantsoanao a mila miverina ho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra indray ianao. Ny élément devoly rehetra abetsehany daholo. Ary za dia tena variana mihitsy. Tamin'ny sabotsina tena nalahelo mihitsy ny fanahiko. Misy mpivavaka mahalala tsara fa Andriamanitra ny tokony hoderainy. Misy pasteur firy hitako. Sasa moa hitany amin'ny Facebook any. Ho zay hoe tena tsy fantatro reto pasteur reto sonikony zavatra tokony ataony.
tsy fatantsony hoe izany tokony ho deraina, izany tokony homena voninahitra. Ary tamilady any remarike fiangonana teto Antananarivo fa vitsikely mivavaka tany amin'ny fiangonana rehetrarehetra tany. Ny ena mivavaka nafon'ny olona Andriamanitra, adin'ny olona Andriamanitra, adin'ny olona Andriamanitra ary natakalo ny zavakafa. Androany misoran'Andriamanitra ianao fa tonga eto androany. Te hanome ositra vaovao anao ndray Andriamanitra androany. Te hanositra anao Andriamanitra androany. Te hampiasa anao Andriamanitra androany. Miangavy anao ara-lasina bavy. Manapa-hevitra. Raha mihetsika ny mpanompon'ny devoly rehetrarehetra any ambadika any, ny élément Satana mitondra ny olona amin'ny zava-mady olombelona, amin'ny favetavetana, amin'ny resaka sarim-bavy, lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy, ny tsy fahamasinana. Miangavy anao a, miangavy anao a, andao hiroso lalina ho amin'ny fahamasinana raha lasina bavy. Hiroso lalina ho amin'ny fahamasinana. Hiroso lalina ho amin'ny fahamasinana. Lazaiko aminao fa izara roa ny kristianina ato ato. Ao ireo kristianina iaina amin'ny fahalotona, favetavetana, faharatsiny. Kristianina iainao anaty fiatsaram-bela tsy sy adalana izay izotra ho any amin'ny elo sy ny fahaverezana. Fa ao ireo kristianina hitombo amin'ny fahamasinana, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Hitombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mainina. Ary ho ampiasain'Andriamanitra. Za miangavy anao raha lasina bavy. Andao hisaraka tanteraka amin'izao tontolo zao. Andao hisaraka tanteraka amin'izao tontolo zao. Hisaraka tanteraka amin'ny fiatsaram-bela tsy. Te hampiasa anao Andriamanitra. Zao nisy ny zavatra tsapako tato ato. Zao ny zavatra tsapako tato ato. Ay ireo karazana, ay ny olona mahavita miorakoraka ihany. Ahoana hoe? Ary mahavita mikikika ihany amin'ny zavatra tsisy dikany. Firifiry mivavaka hita eto. Mampalahelo ngery lasina bavy raha tonga eto ianao tsisy hafanana. Miteran'Andriamanitra ianao mila tsy de tena ao tsara. Mihira ianao ohatrany mila tsy hiteny, mila tsy te hihira. Manara-tanana ianao zara raha manara-tanana ohatr' zao. Manao aleluia ianao zara raha aleluia, aleluia. Za nisy fotoana nanaraka an'ilay vaovao tamin'ny tele ireny. Orakoraka zany an'ny olo zany. Fa te ilaza aminao aho. Aiza ny fideranao an'Andriamanitra. Aiza ho aiza zany lanja amin'ny fankalazanao an'Andriamanitra. Ripiny malala. Tenina manomboka androany. Mila mitsanga antsika ary manao défi tsika manomboka androany. Ianao miorakoraka amin'ny olona tsy mijery anao akory. Nefa eto Andriamanitra te hamahan'ny olonanao, te hitanao, te hamalivavaka anao. Ohatran'ireny tsy hideran'Andriamanitra reny ianao indraindray eto. Miantso anao ah. Andriamanitra te hanangana anao manomboka androany. Mila manana hafanampo ianao raha lasina bavy. Mihoatra lavitra noho ny hafanampon'ny olona any ambadika any. Averiko, mila manana hafanampo mihoatra lavitra ny an'ny olona any ianao. Andriamanitra te hampiasa anao. Te hanangana anao olona misy fetraikany eo manodidina anao. Fa Andriamanitra raha lasina bavy tena mitady olona tena fanatika amin'ny fivavahana mihitsy. Ahoana hoe azafady? Raha misy olona any ambadika any fanatika amin'ny zavakafa. Ampisehoy e, raha tena zanak'Andriamanitra ianao, fa ianao fanatika tanteraka an' Jesosy ianao. Ary tsy tokony homena tamin'izany ianao ataovy amainina zany. Fanatika an' Jesosy ahoana hoe? Hainao ny dikan'izany fanatika zany. Tsy problème zay fijerin'ny olona.
ohatrana izany fanatika tanteraka mihitsy tsy mahalala afa-tsy Jesosy zay raha latsela paty malala zay tsy manana an'izanizy ho de raina koatra an'Andriamanitra zany. Amen. Firifiry ny olona leo fivavahana vao mandeha adiny roa fotsiny toroteny ny fotoam-bavaka fa rano amin'izay any amin'ny fiangonana rehetra any fa ato amintsika ngamba mety tsy de misy an'izany. Tsy zakan'ny olona ny toroteny mihoatra ny atsasakadiny adiny ray tsy zakan'ny olona zany. Andriamanitra raha lasana bava mitady olona tena tia azy tena tia azy tena vonona hitady azy ary manana fanapo. Izao vanim-potoana iainantsika zao raha betsaka falazaiko anareo betsaka ny kristianina raraka tao aorianany baolina iny jere vao nge fa be da be ny kristianina ary manontany anao fiangonana any ambadimbadika any fa be da be ny fiangonana amin'ity volana ity amin'ny volana ambony io betsaka ny fiangonana andalo ady ary raraka satria na amin'ny pasterany koa ary tsy fantany hoe inona ny tokony atao. Io fihetsepo io angere olona mila fatarina tsara nataonao aniza ny émotion anao ny fihetseponao natao hitiavana an'izy tsy hoy ny voalazan'i Jesosy ndray hoe tsy afaka manompo tompo roa ianao. Ahoana izy? Tsy afaka sady manompo an'Andriamanitra ianao ny hanompo zavakafo fa na Andriamanitra ny tomponao na zavakafo ny tomponao. Na ianao hanompo fahamasinana na ianao hanompo fahotana. Za miangavy anao zay mpino tonga eto miverena ho amin'ny fahamasinana te ampiasanao Andriamanitra. Mba fantatrao ve raha lasena bavy te hanome ositra ho anao Andriamanitra hoe te hanome ositra mahery vaika anao Andriamanitra any amin'ny toeram-piasanao any tian'Andriamanitra isy fetraikany any ianao raha lasena bavy hivavaka ho an'ny manodidina anao any ao amin'ny tokantranonao ao tian'Andriamanitra isy fetraikany amin'ny fianakavianao ao ianao. Firy-taona ianao zay mivavaka teto firy-taona nefa ny hatramin'izao ianao eto tendrombohitra ho reba foana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ndray andro marika toko fahasivy mivakitsika teo nakany tendrombohitra Jesosy. Nisy tendrombohitra anankiroa nandehanan'i Jesosy eo anaty Baiboly. Ny iray dia teto amin'ity tendrombohitra izay nisehoan'i Jesosy nisehoan'i Mosesy sy Elia eto amin'ny marika toko fahasivy ity. Nitondrany an'i Jaona dia Petera dia Jakoba. Ndray andro Jesosy dia nitondra n'izy telo mirahalahy reo ho any tendrombohitra. Dia rehefa tonga tao tendrombohitra Jesosy izy telo mirahalahy dia nanjelanjelatra be Jesosy dia tonga teo amin'ny teo Elia mpaminany sy Mosesy. Dia hoy izy telo mirahalahy Jaona, Petera ary Jakoba manao hoe Jesosy eo andao tsy hialy eto intsony isika fa andao hanamboatra lahy anankitelo, ny ray ho anao dia ny ray ho an'i Elia dia ny ray ho an'i Mosesy. Andao hanamboatra lahy anankitelo tsika dia mitoetra ao nareo telo mirahalahy andao tsy hiala eto intsony isika. Ny tao an-tsaina izy telo mirahalahy dia mijanona eo miaraka amin'i Jesosy ary miaraka amin'ny Mosesy sy Elia. Fantatsika tsara nefa ny tantara. Ndray andro koa Jesosy dia niakatra tao tendrombohitra, tendrombohitra Golgota na Calvary. Halleluja, halleluja. Le tendrombohitra anankiray dia nisehoan'ny famirapiratany Jesosy amin'ny Andriamanitra azy. Fa ilay tendrombohitra tao Golgota dia nisehoan'ny fijalian'i Jesosy.
amen. Ny tendrombohitra zay no fidiny Jesosy, no fidiny Jesosy dia ny tendrombohitra tao Golgota. Satria ny tendrombohitra tao Golgota no namonjena izao tontolo izao. Ny tendrombohitra tao Golgota no nandatsahana ny rany, ataovy amen zany. Ny tendrombohitra tao Golgota no tendrombohitra nanavotana, nandatsahana ny rany, hanavotana n'izao tontolo izao. Ny tendrombohitra zay no fidiny Jesosy dia ny tendrombohitra Golgota. Ilay tendrombohitra anankiray dia tendrombohitra ny famirapiratana, tendrombohitra ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ilay tendrombohitra anankiray kosa dia tendrombohitra ny fahafatesana izay namonjena izao tontolo izao. Ny safidy Jesosy namarana ny tantarany tsy teo amin'ny tendrombohitra ilay famirapiratana fa teo amin'ny tendrombohitra Golgota. Halleluja. Teo ny namarana ny tantarany. Fantarareo ny planin'i Jesosy? Izao ny tenin'ny Petera, Jakoba ary John rehefa teo amin'ilay famirapiratana, andao tsika tsy hialy eto intsony, andao hijanona eto, andao hanangana trano eto, eto ny toeranareo. Fa hozy Jesosy, tsy izany ny vision, tsy izany ny programan'Andriamanitra, tsy eo amin'ny famirapiratana eo fotsiny, tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny, fa hatrany amin'ny fanavotana izao tontolo izao. Hatrany amin'ny fanavotana izao tontolo izao. Be da be kristianina no mijanona eo amin'ny famirapiratana, mijanona atao am-piangonana, mijanona eto amin'ny fahamasinana atao am-piangonana, eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahafinaritra ny mivavaka, andeha ho any am-piangonana indray iainy toroteny, andeha ho any am-piangonana iainy ho afatr'Andriamanitra, hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ratsy zany, fa ny toerana izay nisafidianana Jesosy hamarana ny tantara dia tsy teo amin'ilay toerana famirapiratana, fa teo amin'ilay toerana amonjena izao tontolo izao. Amonjena izao tontolo izao. Ataovy alleluia mafy zany. Ienonao zao planin'Andriamanitra aminao zao raha lasany mbavy. Tsy notezaina eto ianao ho voky toroteny, ho voky tenin'Andriamanitra, ho voky fampianarana, ho voky séminaire, mandeha ny toroteny pasteur Odon, amen, alleluia, mandeha ny toroteny pasteur Frédéric, pasteur René, pasteur Tovy, voky toroteny ianao. Tsy eto fotsiny no ilan'Andriamanitra anao. Mila misy fetraikany any amin'izao tontolo izao ianao manomboka androany latsela bavy. Hoy hoe misy fetraikany any amin'izao tontolo izao ianao. Ahoana hoe azafady? Tsy eto no tanjona, tsy eto no tanjona. Andriamanitra tsy mitady olona ho voky toroteny, tsy mitady olona ho voky tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mitady olona izy fetraikany any amin'izao tontolo izao. Voarainao ve zany fampianarana zany? Izy fetraikany any amin'izao tontolo izao, izy fetraikany any amin'ny fianakavianao, izy fetraikany any amin'ny manodidina anao. Zany ny planin'Andriamanitra ho anao. Teninao zay ny eo anilanao, tsy ianao voky toroteny no ilain'Andriamanitra hoe, fa ianao izy fetraikany any amin'izao tontolo izao. Amen. Jesosy tsy nijanona teo amin'ilay tendrombohitra ny famirapiratana, fa ny farana teo amin'ny tendrombohitra ny Golgota nandatsahana ny rany. Mbola veriko aminao, fa rehefa voky toroteny ianao, voky toroteny ianao, voky toroteny ka tsy mety mamoaka, constipé ianao ny farany, mitohana ianao ny farany. Ary zany mahatonga mpivavaka tratra ny constipation spirituelle, tsy hita zay anaovana azy. Ilainy ty toerany ty andraisanao toroteny, andraisanao fampianarana, ripiny malala,
fa ilaigny ianao izy fetraikany any amin'izao tontolo zao. Jesosy dia naniraka ny apôstôly. Rehefa vitan'i Jesosy ny mission teto ambonin'ny tany dia naniraka ny 12 mirahalahy izy. Naniraka ny 12 mirahalahy izy andahana mitory filazantsara. Eraka zao tontolo zao andana toriny tenin'Andriamanitra, mitady olona Andriamanitra, ary raha voniny ianao ampiasanao ny tompo manomboka androany raha lasina bavy, ilainao ny osotra androany. Fa mingavy ianao akatoavy reny tenin'Andriamanitra efa rehanao rehetrarehetra ireny. Andriamanitra tsy mitady olona iainy toriteny fanina evangelika, tsy mitady fanina evangelika izy, fa mitady olona hapiatra ny reny toriteny reny. Hapiatra ahoana hoe azafady? Zany tsy dia mba mahafaly aho miainao nireny olona reny be toriteny. Ananako daholo pasteur, misy olona sasany ohatran'izany toritenin'ny pasteur, ohatrany ohatr'izany, ohatr'izany, dia maninona raha ohatr'izany? Firy amin'ireny ho akatoavinao? Firy tamin'ireo CD ireo no narahanao? Firy tamin'ireo CD ireo no taterahanao tamin'ireo toriteny be da be ireo? Firy tamin'ireo no nakatoavinao? Andriamanitra tsy mitady anao be CD fotsiny, fa mitady anao hapiatra an'izay voalaza sy voasoratra ao. Amen na satsy amen. Fanatika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ahoana hoe zavady? Mingavy ianao raha lasa vavy, aza menatra intsony ianao manomboka androany. Mingavy ianao atonga amin'ny fotoana amira-piratany voninahitra ao. Osy ny voalaza amin'ny Baiboly hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Aizina manarina ny tany ary azy pity manarina ny firenena, fa aminao ny bosany voninahitra Andriamanitra raha latsana bavy. Za milaza aminao mbola veriko ary fa izara roa ny kristianina atoato. Ao ireo kristianina miamaizina ny jirony ary miamaizina ny jirony ary ny afarano mifaty ny jirony. Fa izy kristianina manomboka eto iamazava ary miamitsangana, miamazava ary miamitsangana. Engany mba ianao zay manomboka androany. Ianao zao mila say ianao. Mingavy ianao mila say ianao miresaka momba ny Jesosy ianao manomboka androany. Mingavy ianao miresay ianao momba ny Jesosy manomboka androany. Amen. Naiza misy ianao, mingavy ianao fotoana hitsangananao zao, aza mandany fotoana miresaka tsisy dikany. Mingavy ianao aokenao ho fanatika ny Jesosy ianao manomboka androany. Vao miteny ianao dia Jesosy, vao miteny ianao dia Jesosy, vao miteny ianao dia Jesosy. Halleluja. Avelao ny olona ilaza zay filazany. Fa raha voniny ianao dia tsy vitany hoe hiresaka momba ny Jesosy fotsiny ianao, tsy vitan'izay fa manomboka eto koa Andriamanitra. Zao tsara ny voalaza ny Baiboly eo amin'io azafady, ao amin'ny Deutéronome io. Ndana ho Jesu miala eto teo andrombohitra oreba, midira any amin'ny tany, midira any amin'ny tany zay efa nianianako fa omena anareo. Midira any amin'ny tany. Za dia milaza aminareo misy zavatra efa nianianan'Andriamanitra fa ho taterahany eo aminao. Misy fahasoavana efa nianianany no tenen'Andriamanitra fa omena anao. Misy fahagagana, misy fitahiny, misy zava-baovao efa nomanin'Andriamanitra. Fa izao ianao mila manapa-kevitra. Efa nanomana ny tany ho anao Andriamanitra. Hoy izy
miala eto reba de mandeana any amin'ny tany zay efa nianianako fa omena anareo hoy amantsianao ampy zay ny fikombonanao ato nikombona tato foana ianao hatramin'izay de nikombona tato amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ilay famirapiratana azonao teto de mila entinao any amin'izao tontolo zao zany raha lasaina bafy mila entinao any zany ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra